Dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako amin'izao sabotsy 5 volana Oktobra izao. Ny Rhapsody ny Fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny tena fahafaham-po dia ao amin'i Kristy. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy no ivelomantsika sy etsehantsika ary iainantsika. Ny olona dia nohariana araka ny endrik'Andriamanitra. Izany no mahatonga na dia ny olon-tsotra aza dia manana fahafahana manao zavatra mahatalanjona sy manana fahaiza-manao. Teo amin'ny tantara dia nisy foana ny vavolombelon'ireo fandrosoana sy fanavaozana ny songadina izay namolavola izao tontolo izao. Saintsainy fotsiny ireo zava-bitan'olombelona tao anatin'ny taona maro ny amin'ny teknôlôjia, ny zavakanto ary ny siansa. Tsy salasalana fa tena mahavariana ireo zava-bita rehetra ireo. Kanefa mbola misy zavatra hafa amin'ny fiainana ankoatr'ireo. Isika mahalala fa na dia eo aza ireo zava-bita mahatalanjona dia maro no mbola mahita ny tenany sy mahatsapa fa misy foana ny fahabangana. Mamoron-javatra izy ireo mba hampamora ny fiainana. Mieritreritra fa hitondra fahasambarana izany kanefa tsy mety afa-po. Ohatra, sainy kely hoe profesera iray izay manam-pahalalana be kanefa mifampitolona mafy ny amin'ny atao hoe fiainana. Tsy manam-piadanana ary tsy mety afa-po izy na dia avaram-pianarana be arany ary nanapa-kevitra ny hamarana ny fiainany. Tena mampalahelo izany. Ohatra mivaingana izany, mampiseho fa na ohatry ny ahoana fahaizana na fahombiazana azon'ny olona iray, ny tena fahafaham-po dia ao amin'i Kristy ary Kristy irery ihany. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia maro ny tonga miteboka ka manontany hoe fa maninona isika no eto? Nanangona be izy ireo teto tany kanefa mbola mitady fahafaham-po, na mbadin'io ireo olo malaza izay mbola manontany tena hoe aiza no misy ny fifaliana. Ny tantara dia feno ny tantaran'ireo mpanan-karena izay na dia nanan-karena aza dia tahaka ny tsy manana na inona ary tsy afa-po. Taona maro lasa izay nisy lehilahy mpanan-karena be izay avy amin'ny fianakaviana mpanan-karena. Na dia teo aza ireo harenany be dia be ireo dia hoy izy, tsy fantatro hoe nahoana tsy mety faly. Angamba tokony hanandrana fahantrana indray satria izany ny zavatra iray tsy mbola niainako. Nafoy ny zavadrehetra ary nanapa-kevitra izy ny tokamonina. Kanefa na dia tao anatin'izany aza dia tsy nahita fifaliana izy satria ny tena fahafaham-po amin'ny fiainana dia tsy hita eto amin'ity izao tontolo izao ity fa ao amin'i Kristy. Kristy ny loharanon'ny fifaliana rehetra sy ny fiadanana rehetra ary ny fahafaham-po rehetra. Mielina avokoa ny zavatra rehetra ary tsy misy dikany ankoatra azy. Ao aminy no ahitanao ny tena fiainana, ny antony namoronana anao ary ny tena fifaliana izay ambony no ny toe-javatra iainanao. Ao amin'i Kristy no ahitanao ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Aleloia! Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko. Ny misy ny fiangonana Christ Embassy moa dia ety Ambohibao ampitan'ny station Total 2e étage. Ary ny fiangonana Christ Embassy Madagascar dia manana fotoana anankiray lehibe miavaka amin'ny 7 ny volana Oktobra izao ao Antsahamanitra amin'ny 10 Maraina. Koa manasanao manokana tompoko manasanao ampitiavana fa Andriamanitra afaka anao zava-baovao tsy takatry ny sainao eo amin'ny fiainanao. Mirary soa indrindra tompoko dia samy hitahian'Andriamanitra daholo.